Elle a été condamnée. Je suis complètement blanchie et complètement libre. Mbola tsy mety tapitra foana ny fanabadona ataon'ny olon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hatramin'izao volana aogositra 2024 izao. Nivoaka ny fonjy Romivos Andrianarsoa rehefa nitazomina nandritra ny 12 volana tranomaizina tany Londres araka ny tafatafa nataony niaraka tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde. Ka tamin'io resadresaka io no nanambarany ampahibe maso voalohany fa afaka madiodio izy satria tsara fitondran-tena tao am-ponja sy hoe tsy misy vesatra anenjehina azy tsony, tsy misy proof tokony afaka anameloina azy tsony ary efa madio mangatsakatsaka toy ny oram-panala ny tenany. Manoloana an'izany indrindra no nampivoaka an'ireo mpisintona lakolosy tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook sy ireo mpanao politika ary ireo mpanaraka akaiky ny raharaha-pirenena eto Madagasikara manoloana an'ity vaovao mafana be ity ka nahitana karazana fanehoan-kevitra marobe izany. Anisan'ny naneho hevitra tao anatin'izany ry Faniry Soernaivo, Fleury Rakotomalala, Sedu Joely, Kotolila Maitsoambo, Cynthia sy ireo pejy marobe tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Ny ankabetsahan'ireo naneho hevitra dia nahita fa tsy mitombona na koa tsy marina mihitsy ny zavatra nolazainy Romivos Andrianarsoa fa fanodikodiana ny resaka fotsiny no nataony. Anisan'izany Cynthia, ity madama hitantsika amin'ny sary ity izay nanome ny heviny nanao commentaire mahakasika ny fanazavana nomeny tao amin'ny TV5 Monde. Alohan'ny hidirana amin'ny votoatin-dresaka dia ndao aloha hiverina kely amin'ny zavatra nitranga tamin'ity afery ity isika. I Romivos Andrianarsoa dia taleny kabinetra ny fiadidian'ny Repoblika teo aloha izay tratra ambodiomby tamin'ny resaka kolikoly tamin'ny orinasa Gemfields izay niarahana nanao tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny Philippe Tabuteau. Nisy oronan-peo enina navoaka ny National Crime Agency na ny NCA nahenona azy nangataka vola 250,000 francs suisse tamin'ireo mpandraharaha tao amin'ny orinasa Gemfields mba ahazoana ny alalana miaona amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina miampy commission 5,000 francs suisse izay lasa 10,000 francs suisse indray hoe karamany. Ka ireo oronan-peo ireo no pirofo mitohaka amin'ny tenda tsy afaka nialany rehefa nandà foana izy fa tsy nanao ireo zavatra nampiangana azy ireo mihitsy tany aloha tany. Tao aorianan'izay dia nomelon'ny fitsarana Britanika i Romivos Andrianarsoa ka voasazy hiditra tranomaizina mandritra ny 12 volana na 3 taona sy 9 bolana. Didim-pitsarana izay nivoaka ny 10 ny volana May 2024. Fa zao anefa 12 volana taty aoriana izy no nivoaka amin'ny fonjy io ka nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra TV5 Monde mihitsy herinandro tao aorian'ny fivoahany an-tranomaizina tany Londres. Araka ny nambarany dia efa madio tsy misy pentina intsony ny tenany ary tsy misy proof na ray aza manamarina fa tena nisy ity resaka kolikoly nataony Romivos Andrianarsoa ity. Mandiso tanteraka ny filazany Romivos Andrianarsoa fa tratrambodiomby nanao kolikoly avolenta niaraka tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny Philippe Tabuteau. Afa-baraka ihany koa i Madagasikara tao aorian'iny hoy Romivos Andrianarsoa. Ndao hoe raha antsika jerena ary zany atao anatin'ity vidéo ity. Alors j'ai été libérée très précisément il y a une semaine et pour deux raisons très simples. La première raison, c'est une conduite qui a été jugée exceptionnelle durant la détention. Et puis la deuxième raison, parce qu'il n'y avait plus aucune charge contre moi. Toutes les preuves ont été considérées. Encore une fois, tous les échanges qu'on a eus avec Gemfield, tous les échanges qu'on a eus avec le président de la République et les conseils des ministres, mon compte bancaire, toutes les preuves, Dominique, n'ont pas permis de trouver une seule chose. Et je vous dis, et je le répète, la seule preuve dont on dispose, c'est une phrase que je dis. Est-ce qu'on peut condamner une personne à partir d'une phrase qui a été dite et sortir de son contexte? Vous et votre collaborateur avez été pris en flagrant délit de corruption. Est-ce que vous le contestez ou est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non, je le conteste totalement. L'affaire a véritablement sali l'image de Madagascar et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce plateau de TV5 pour pouvoir clarifier les choses. Raha ny hevitry ny maro anisa tamin'ity fanambarana
fitaovana ofisialy ity jerena dia efa azo lazaina ihany hoe efa manomboka maro ireo olona tonga saina amin'ny fanodikodinan-dresaka ataony Romivos Andrianarsoa na manipulation ary mbola tsy mitsahatra amin'ny fomba fanaony foana ireo olona toany Romivos Andrianarsoa fa manao ny vahoaka malagasy ho vendrana foana. Anisan'ny nanamafy an'izany Cynthia, anisan'ireo mpisintona lakolosy any ivelany momba ny fandehanan'ny raharaha politika eto Madagasikara. Rehefa niteneniny hoe afaka madiodio iny Romivos Andrianarsoa dia namaly avy hatrany Cynthia. Tsy madio zany Romivos Andrianarsoa fa manadio tena fotsiny-tsotra izao. Olona efa meloka izy eo imason'ny fitsarana, mandra-pivoaka ny didim-pitsarana vaovao hoe afaka madiodio izy, fa noho izy tsara fitondran-tena no antony ny voan'ny tao am-ponja dia izay ihany. Ny dikan'izany tsy hoe foana ny fanamelona azy akory rehefa mivoaka ny fonja izy, fa entiny mandra-pahafaty iny araka ity fanazavany tamin'ny vidéo ity. Elle a été condamnée. Une décision de justice, des nisses condamnation. Peu importe ce qui a été fait ou pas fait, nanani, nanana, elle a été condamnée pour des faits de corruption. Condamnée, ndigada. Bonne conduite, natunga na son foka. Na ouais, nisy accord qui est tombé. À partir du moment où tu as été condamné pour corruption, tu es corrompu. En plus, elle a fait toutes ces années de prison. Elle a fait les 3 ans, elle a été condamnée. La condamnation n'a pas été annulée, la condamnation était là. Manaraka izany dia nanazava ihany koa i Cynthia mahakasika ny fonjany andafy izay efa feno loatra ka anisany nanafaingana ny fivoahan'ny tao an-tranomaizina. Ndresaka ihany koa izy mahakasika ny fandehan'ny figatranany andafy ihany ary enotsika manaraka izao indray ary zany fanazavana izany. Tadiovany aty andafy ny prison misy namo feno diso feno loatra. Dia raha ohatra hoe peine de 300 na peine de 4 ans na hoe peine de 600 ara dia tapahanjareo en 6 mois na tapahanjareo en 300 na tapahanjareo ohatra sao hoe raha 600 dia tapahanjareo en 3 mois raha ohatra hoe misy bonne conduite. Elle a été condamnée. Nareo no afa mody reprepene non. Elle a fait 42 mois de détention, c'est-à-dire qu'elle a bien fait toute sa peine. Tsy nisy hoe sur remise de peine de bonne conduite na ohatra zany. Non, elle a fait toute sa peine, 3 ans et 6 mois. Nanazava ihany koa moa i Romivos Andrianarsoa fa tsy nisy proof mihitsy na dia iray monja aza na ahafahana nilaza fa meloka ny tenany akoatra ny fehezanteny iray. Fehezanteny izay nanamelona azy avy hatrany hoe nanao kolikoly kanefa tsy nenona hatramin'ny farany akory io izy fa notapahina. Ary tsy anaiky andefasana volana anaty compte bancaire ny manokana mihitsy ihany koa izy raha araka ny nambarany rehefa nanontany le mpanao gazety niresaka tamin'ny tao amin'ny TV5 Monde araka ity vidéo ity. Toutes les preuves ont été considérées. Encore une fois, tous les échanges qu'on a eus avec Gemfield, tous les échanges qu'on a eus avec le président de la République et les conseils des ministres, mon compte bancaire, toutes les preuves, Dominique, n'ont pas permis de trouver une seule chose. Et je vous dis, et je le répète, la seule preuve dont on dispose, c'est une phrase que je dis. Est-ce qu'on peut condamner une personne à partir d'une phrase qui a été dite et sortir de son contexte? Je vous pose la question. Le paragraphe qui suit immédiatement cette phrase explique pourquoi je dis cette phrase. Si cette somme avait été versée sur votre compte, l'auriez-vous accepté? Absolument pas. Il était hors de question que ce montant soit versé sur un compte personnel. Ankoatr'izay ihany koa dia nazava ny fanambarany fa ny fandray tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tsy tapaka mihitsy izy ary mbola nitohy foana zany fifandraisana izany nandritra ny fotoana nampigadra azy tany Londres. Tsy vitan'izany fa mbola nanararoatra nanadio ny filoha Andry Rajoelina ihany koa i Romivos Andrianarsoa tsy hay na hoe maka 19 na hoe ahoana. J'ai gardé contact avec le chef de l'État, je suis toujours en contact avec le chef de l'État pour la bonne et simple raison qu'il a pris la parfaite décision. Le chef de l'État ne savait pas ce qui se passait derrière cette arrestation et il a raison. J'aurais sans doute fait la même chose que lui, n'importe quel chef d'État aurait fait la même chose, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le doute, il faut respecter le processus judiciaire jusqu'à ce qu'on aboutisse à une décision. Et donc aujourd'hui, nous avons des relations vraiment constructives et tournées vers le développement de Madagascar et cet épisode n'entachera en rien la qualité de nos relations.
Mazava ho azy ihany koa fa tsy maintsy namaly an'izany Cynthia satria mazava be hoe olona sahala amin'ny ahoana ny manodidina ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina. Nazavainy ihany koa ny fomba ratsy ataon'ny olon'ny filoha Andry Rajoelina, ny fanovana resaka ataon'izy ireo anadiovana ny tenany, olona efa tratram-bodiombo hoe nanao kolikoly, mbola milaza ihany hoe tsy nanao kolikoly. Mamoaka ny fanabadoana ataon'ny mpitondra malagasy Cynthia amin'ity vidéo ity. De modesaka nataony zareo an'izao izy indray hitanareo ça c'est le rôle c'est voilà fomba fataon'ireo hommes le Andry Rajoelina reo manova narratif olona efa gadra efa condamné efa angadra efa condamné de mbola mahavita manadiodio ny tenany ihany maloto ny tenany. La condamnation a été izy nigadra telo taona condamnation norme be izy raha mivoaka telo taona et 5 mois condamnation norme be izy raha mivoaka au bout de 3 ans mody novana fotsiny hoe 42 mois azonareo mba mody ataon'ny olona ao anatin'ny sainy olona hoe 42 mois. Isy teny Randriana Soloniaka ihany koa dia normal tsara raha maneho hevitra amin'ny tambazotra-tserasera Facebook mahakasika an'ity raharaha Romivos Andrianarso ity izay mifameno tsara amin'ny zavatra nolazainy Cynthia tamintsika teo. Ny teny izy hoe tokony sokafana eto Madagasikara ny fanadihadiana mikasika ny talen'ny kabinetra teo aloha iny izay nigadra tany Londres satria raharaha kolikoly tratram-bodiombo no nanamelohan'ny fitsarana azy. Philippe Tabuteau izay niray petsapetsa tamin'ny Romivos moa dia efa nanaiky raha teo fa meloka tanteraka izy ireo. Ny gazety Le Monde dia nilaza fa ny antony namoahana ny gadra anarivony tany Angleterre dia ny mba hampalalaka ny fonjany an-toerana. Tsy manafoana ny didim-pitsarana nanameloka azy ireo akory ny fivoahany. Nanao engagement tamin'ny mpamatsy vola sy ny vahoaka nareo mpitondra fa hiady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota koa manainga ny tompon'andraikitra sy ny fahefana mahefa rehetra andray fepetra amin'ny fanokafana fanadihadiana mahaleo tena. Tsy mitanila mikasika ity raharaha kolikoly avolenta izay nanala baraka sy nandoto tanteraka ny firenena malagasy ity teo imason'izao tontolo izao. Anamora ny raharaha-pitsarana tokony miandry azy ny filazany Romivos fa ho avy eto Madagasikara ny tenany. Nanao fanehoan-kevitra maromaro tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ihany koa i Faniry Soerinaivo mahakasika ity raharaha ity. I Faniry So dia anisany nanaraka akaiky an'ity raharaha ity hatramin'ny voalohany. Tonga tany Londres mihitsy izy ary tsy tara mihitsy nandritra ny fotoana fitsarana ny Romivos Andrianarso. Nizarany sombo ny didim-pitsarana izay mbola manan-kery avy any Londres ihany koa i Faniry Soerinaivo ary nampiseho fa tsy mbola niovy izany didy izany fa mbola voameloka ary tsy nivoaka madiodio mihitsy i Romivos Andrianarso. Nazavainy fa tsy nohafahana madiodio izany i Romivos Andrianarso ato anatin'ity publication nalefany tamin'ny Facebook ity fa nahazo ny Early Removal Scheme na ny ERS na fandroana gadra vahiny amin'ny firenena Anglisy. Fa ho fakafakantsika ao anatin'ny vidéo manokana ny mahakasika izany vaovao avy amin'ny Faniry Soerinaivo izany satria somary hafa indray izany fomba fijeriny izany. Arak'izany fanehoan-kevitra rehetra teo izany ary dia mandra-piandry ny famoahany didim-pitsarana ny fahafahan'ny Romivos Andrianarso madidio izany aloha hatreto sy ny hoe tsy misy vesatra ny anjehana azy tsony dia mbola meloka foana i Romivos Andrianarso ary tsy mbola madio. Ny fanontaniana tokony hipetraka ihany koa hatreto dia ny hoe inona ny fepetra raisin'ny fanjakana malagasy sy ny fitsarana malagasy eto Madagasikara manoloana an'ity afera kolikoly avolenta mambotry ny firenena izay nataony Romivos Andrianarso ity. Mazava mantsy ny zavatra nolazainy fa aleo no miverina ny an-tanindrazana fa tsy manao fuite de cerveau. L'Afrique aujourd'hui souffre de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Dès que vous avez un minimum de connaissances ou un minimum de possibilités de s'évader ailleurs, vous partez. Je crois que c'est très important de rappeler les Africains. Moi, je rappelle les Malgaches à rentrer à Madagascar. Et moi, je fais partie de ceux qui veulent, avec détermination, avec force, continuer à contribuer pour le développement de Madagascar.
tsotra dia tsotra ny namaliny saintiany zany fanehoan-kevitry Romivos Andrianarsoa zany araka ity video manaraka ity. Ny zavatra hitantsika koa dia ny namoa tiako tenenina TV5 Monde no nanao ny interview satria feno intérêt fa zao à Madagascar dia tsy maintsy olona voavidim-bola no tany no eo. Fuite des cerveaux, ils sont même pas capables d'accepter l'opposition. Ils sont même pas capables d'accepter l'opposition. Le cerveau ne peut pas s'aligner avec un gouvernement corrompu. Dikan'izany ny olona nianatra tsy afaka misaligner miaraka amin'ny gouvernement corrompu sy gouvernement mihinantsinany. Dia zay indray ny mahakasika an'iny video iny. Mankasitraka ny hainao hatramin'ny farany. Azadiny manao j'aime sy misabone dia amin'ny manaraka indray.